Manolotra ny araba tomboky lasy tomboky vavy faritafaraka amintsika indray amin'izao talata faraka ambin'ny folo ny volana desambra 2024 izao. Etona ihany koa dia miarahaba antsika vahoaka malagasy rehetra tratsy ny andro ny androany izay fankalazana raha teo ny faharoa ny repoblika faefatra. Araka izany dia andro lehibe ho antsika malagasy ny andro androany na dia mbola ao anatiny fivoahana amin'ny krizy antsika amin'izao fotoana izao. Ny fandarana korana mazava kosa amin'ity ity dia nanomana ihany koa lohahevitra anankiray izay heverina fa mahaliana antsika satria mahakasika ny olombelona rehetra mihitsiny. Ao anatin'ny volana desambra isika faraka ambin'ny folo ny volana desambra tsy ela intsony afaka folo andro eo dia higadona ny daty ny 20 desambra 2024 izay nambara moa araka ny fandiniana izay nataondro manampaizana sasatsasany fa amin'io no mety ho faran'izao tontolo izao raha ny fanambarana izay voaray. Betsaka ny maneho hevitra manodidin'izay rehetra izay ary izay indrindra no safidiananay tamin'ity androany ity hitondrana vahiny aminao hitondra korana mazava resadresaka ny manodidina izay 20 desambra 2024 izay. Ny pastora Andriamalala Roland izay mpitandrina raha teo manolotra ny araba anao tompoko. Miarabanao Madame Valérie sady miaraba antsika ihany koa vahoaka malagasy izay manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra viva ary makamamy mifandarana korana mazava manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Raha ny loatra raha fitandrina no nasainay manokana resadresaka amintsika ny mahakasika izay 20 desambra 2024 izay mety betsaka ny manampahaizana fa amin'ny manaraka dia ho izana ihany moa nijerevana karazana olona indray hitondra ny heviny manodidina ity daty izay ambara fa malaza tokoa tsy eto amintsika ihany fa maneran-tany ny amin'izay hoe mety ho faran'izao tontolo izao izay. Ny fandarana korana mazava moa amin'ny ankapobeny dia miresaka ny raharam-pirenena, ny raha-toekarena, eo ihany koa ny momba ny lafiny sosialy mazava loatra dia iombana amin'ny tontolo sosialy ary ifandraika ihany koa amin'ny lafiny ara-panahy no resahana eto mandritry ny ora iray. Ampanajana azy no anasako anao hiaraka amin'ny hatramin'ny farany ao anatin'izay ora iray izay. Fanontaniana voalohany avy hatrany pasteur isariantsika ny resadresaka amin'izao alina izao. Ny 20 desambra 2024 tsy vao izao no fantatra izany fa efa taoko taona maromaro talohan'izao tany amin'ny taona 2024 tany angamba mandray raha aingana indrindra ny fananambarana fa any amin'ny 2024 20 desambra izay andro voatondro fa hoe hifarana an'izao tontolo izao. Ny fahandro moa izany raha tsorina ny tena marina betsaka ny mino misy ihany koa tsy mino samy manana ny heviny olona mahakasika an'izay fa raha ho an'ny pasteur manokana ianao mpitarika fivavahana mpanabe ara-panahy ihany koa avaizany mety hoe nipoiran'izany daty ny 20 desambra zany fa maninona tsy hoe faran'ny volana desambra na voalohan'ny volana janoary ohatra na hoe taoko tany amin'ny 30 septambra fa 20 desambra 2024. Ya ty daty fa raiky amby folo ny volana desambra 2012 ty raiky amby roapolo ny volana desambra 2024 ty dia daty hafahafa daty mampatahotra satria raha fitinina amin'ny teny tokana dia andrasan'izao tontolo izao mihitsy ary miroro izao tontolo izao hoe io no fataperany ty izao tontolo izao ity. Kanefa raha mandinika tsara Madame Valérie ny toe-javatra mitranga raha mbola fisainana maha-olona fotsiny na fahaizan'olombelona tsy misy afaka mitompo teny fantatra mihitsy hoe tena tsy maintsy ho tapitra ny tantaran'ity izao tontolo izao ity. Eo indrindra no isaorako an'Andriamanitra hoe na mino an'Andriamanitra ny olona na tsy mino an'Andriamanitra na mivavaka izy na tsy mivavaka tsy fisainan'olombelona no mieritreritra hoe ho tonga ny fataperan'ity izao tontolo izao ity fa tsy maintsy niainga tamina teny na faminaniana izay ny baiboly ny voalohany indrindra manambara n'izay le hoe fiafarany izao tontolo izao izay le tahotra manerana n'izao tontolo izao izay na mivantana na ankolaka dia ohatrany hoe manaiky izao tontolo izao fa misy hery raingezabe izay tompo ny fandaharana eto amin'ity izao tontolo izao ity izay mandahatra ny fotoana ny taona ny volana izay nametra andro ihany koa fa tsy ho mandrakizay no iainantsika eto tany fa misy vanim-potoana voatendriny io hery anankiray io izay ambara amin'ny fomba maro isan-karazany moa arakaraka ny mpivavaka antsika kristianina dia hoe Andriamanitra Jesosy Kristy sy ny fanahy masina mety misy manana toko-pivavahana hafa fa samy miaiky fa io Andriamanitra io no tompon'izay le farandro zay ka raha zay le fiafaran'ny tantara zay dia fanekena
ankolaka na mivantana fa tsy afa-mialitsika fa tsy maintsy misy an'io andriamanitra io na hery anankiray a tompony zavatra rehetra tsy afa-manoatra an'izay ny zanak'olombelona rehetra resaka nyty 21 décembre 2012 ity moa hoe avaizany poiran'izy io ohatrany zavatra mahagaga ry hitantsika moa ny fanazavana fa tsy vory zao fefa hatramin'izay mihitsy no efa nisy an'io tsao io hoe ho avy ny fataperan'izao tontolo zao fa atsika moa anatin'ny taona 2024 dia misitona lesona ao anatrehan'izay a satria avy amin'le fanadiadininy akamaroany mpandinika na ny manam-pahaizana le calendrier maya zay rehefa jerevana tapitra eo amin'ny 21 décembre 2012 a zay le calendrier maya izay zay everin'ny olona fa milaza faminaniana zay tsy midina mihitsy zany ny zavatra ambaran'izay calendrier zay a fa ny akamaroan'ny faminaniana napetrany dia saiky tanteraka avokoa kanefa izy tia ho tanteraka avy amin'ny 21 décembre 2012 ny zavatra nambaran'le calendrier maya satsia etsy ambaniny ihany koa tsy vitany hoe le calendrier maya tsika moa tsy valapatra lavany amin'ny resaka calendrier maya fa ho ihany koa le hoe oracle chinois i Chine reo karazana oracle maro isan-karazany ny fanadiadina nataon'ny manam-pahaizana tamin'ny fanamboarana an'le hoe projet webbot zay karazana logiciel prophétique zay tantona ankendrena moa dia hoe onsehatra ny toekarena ny saiky ampiasana azy kanefa rehefa tena nandinika tao anatin'izay fanadiadina amin'ny alalan'ny ordinateur zay a ohatrany lazaloza fa afo zany keo le ordinateur fa ohatrany misy faminaniana zay tena mitombona avokoa resaka tsunami tamin'ny taona 2004 reny orohorotany maro isan-karazany reny navoaka tao anatin'izay le projet webbot zay a ary ny fiafaran'ny tantara ihany koa nefa dia hoe tena tokatra any amin'ny taona 2012 zay navoakan'io logiciel prophétique io hoe tena ho tonga mifaratapony loza eto amin'ity zao tontolo zao ity ohatrany fanindro daholo zany eo amin'ny taona raika 2024 21 décembre 2024 io avokoa ny fanadiadina rehetra hoe tena io ny fataperan'ity zao tontolo zao ity etsy andanin'izay ihany koa nefa ny manam-pahaizana nandinika rehefa nanao karazana recoupement zany a hoe ahoana ny mety ho famarinana zany faminaniana rehetrarehetra zany dia ny zavatra tsikaritra dia ohatrany hoe ny fandiniana fa mitombo ny catastrophe naturelle amin'izao vanim-potoana zao tsunami orohorotany rivo-doza maro isan-karazany météorite mianjery eto amin'ny tany ary ny zavatra tena mampivarahontsana ary hitantsika zany ao anatin'ny documentaire zay ahely eo anivon'ny internet fa hoe ny tendrotany pôle nord sy ny pôle sud efa ela raha ny fandinihan'ny manam-pahaizana tsy mipetraka tamin'ny toerany tsony fa manomboka mikisaka tsikelikely kanefa zay fixahan'izay a manomboka eo amin'ny taona 2012 dia miaingana be zay fixahan'ny tendrotany zay miteraka ny ranomandry any amin'izany tany mangatsika zany hitsonika mampisondrotra ny ranomasina hiteraka fietsehan'ny tany rehetra hiteraka orohorotany maro isan-karazany a dia izay ny mahatonga na ny manam-pahaizana ary dia resy lahatra tanteraka mihitsy hoe ohatrany tsy ho tafavoaka-tsony fa raha ny faminaniana zay nentin'ireo calendrier maya sy ny oracle chinois sy ny oracle maro isan-karazan'ireo ary ny fandiniana ihany koa ny baiboly dia ohatrany tsy afabela zany tsika fa misy zavatra hitranga mihitsy amin'ny taona 2024 21 décembre zay araka ny nambaranao teo hoe 10 andro sisa dia ho tonga zay rehetrarehetra zay a dia tena faravany ity zao tontolo zao ity ary izy io tsy hoe eto amintsika eto Madagasikara fotsiny fa tena tahotra manerana n'izao tontolo zao ary gaga mijerina ny fahita lavitra ary amin'izao fotoana zao any ivelany any a misy fahita lavitra meny lohateny hoe la fin du monde fa tsy misy afa-tsy resaka tena tahotra sy ia 21 décembre dia efa tena isana mihitsy hoe tena andro 1 andro zao ora zao minitra zao segondra sisa
dia ho tonga zany rehetrarehetra zany ka ono paster raha zay rehetrarehetra zay voalazanao zay zany hoe betsaka araka ny fanambarantsika to moa sy natsidika ireo manam-pahaizana ireo mpandinika saika maneran-tany mihitsy moa zany saika hoe voaporofo ary ina moa zany fanojo micoincide koa fa hoe amin'ny raiky amin'ny 20 décembre io ny faran'izao tontolo zao ho anao za ataoko hoe mpitandrina mpanambiara-panahy mpitarika fiangonana ihany koa tena isy marina hoe zany ndraiky amin'ny 20 décembre zany satria zahako zany zao mipetraka amin'ny toerany pintsotra fotsiny tsy misy mahalala ny ratongava zao tontolo zao fa tsy andriamanitra rery ary misy tena manako baiboly zay tsy de hoe manana loatra fa hoe na ny zanaka ary mety tsy afantatra akory ny ratongavan'io ka isika olombelona mifandiniana dia milaza fa hoe mety amin'io ho anao hoana fijerinao zay zay indrindra no hitondrana fanazavahana eto matetika mantsy raha vao miresaka soratra masina dia ohatran'ny manampitsofina ny olona satria eritreretin'ny olona hoe anareo kristianina zany fa tsy metraika aminay zay tsy minon'andriamanitra fa ao anatin'ny soratra masina no ahitana ny vahaolana lehibe indrindra fa rehefa tonga nge farandro dia faran'izao tontolo zao dia tsika rehetrarehetra fa tsy hoe kristianina tsisy hevitra tsy afaka ilaza mihitsy hoe maminona tsy mino fa rehefa tonga ny faharandro dia hiarany daholo ary amin'izay vanim-potoana zay ary ho hitantsika moa anatin'ny soratra masina fa amin'izay vanim-potoana zay tsy mino dia ho tonga saina izy ary hitady an'le marina izy io raha tonga ny faharandro tsy tonga dia tonga tapika izy io fa misy vanim-potoana avelan'andriamanitra hitranga ary amin'izay vanim-potoana zay hitady ny olona araka ny voalazany amin'ny amosa toko fahavaliny andiny faraky ambifolo hoe indro avy ny androny Jehova ozy atonga mosary amin'ny tany tsy fanirikanina na etaetan-drano fa fanirina ndre ny tenin'i Jehova ivezivezy hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana ivezivezy hitady ny tenin'i Jehova fa tsy ahita mihitsy izy ho tonga saina ihany ny olona amin'izay vanim-potoana zay fa saingy efa tara loatra ary zay indrindra moa ny hoe tena hitondrana raha atao zao fandaharana zao na naiky hiditra ao anatin'izao fandaharana korana mazava zao ny tena dia no fahatserovana fa misy zavatra tokony ampitaina amin'ny vahoaka malagasy mba fahany miomana tsy ho tonga amin'ny tahotra satria be deabe amin'izao vanim-potoana zao ngefa tsikaritrytsika tsy ny kristianina ihany fa na dia zay le vaovao makasika ny farandro zay ary miteraka tahotra sy orooro eo anivon'ny olona kanefa ny vahaolana tolotra nefa ohatrany tsy misy zany kanefa ny fitoriana ny filazantsara raha tena miondrika tsara ao anatin'ny soratra masina ny fitoriana ny fiavian'ny kristina ny fahataperan'ity zao tontolo zao ty tsy tokony hiteraka tahotra fa tokony hiteraka fanantenana sy fifaliana ary misy mihitsy ny vahaolana tena apetraka andriamanitra ivoahana amin'izay rehetrarehetra melo miresantsika le hoe vahaolana sy ny karazany ivirenako le fantaniko teo pasteur hoe pasteur ave mino ary fa hoe tena isy marina io daty ndraiky amin'ny 20 décembre io tena zay marina amin'ny farany ny voalazan'ny soratra masina za aloha mino fa misy zavatra hitranga manomboka amin'ny 21 décembre 2012 mino koa ny faharandro fa ny faharandro nefa zay no mahatonga hiteny hoe tsy misy fahaizan'olombelona na fisainan'olombelona afaka hitompiteny fantatra ka hanendry daty hoe tsy maintsy amin'ny 21 décembre 2012 no tonga ny faharandro raha miondrika tsara ao anatin'ny soratra masina Matteo toko 7:20 dia ny andininy fa 9:30 zao ny voasoratra hoe fa ny amin'izany andro zany sy ora izany ozy dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra azy ary na ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany ary zay ny hoe toko mena ny vahoaka an'andriamanitra rehetra zay zavatra mitranga zay hoe tena ohatrany tsao hoe ho tonga ny faharandro dia tena sahako mihitsy no milazan'izay hoe tena tsao araka ny soratra masina ary tsy afaka hoe hitompiteny fantatra amin'ny saina mahaolona fa vokatry ny ambaran'ny soratra masina tsy misy mahalala eo ary tena sahako no nyteny fa tsy vo izao ange zay le hoe tsao milaza fa akaiky ny faharandro zay zay mbola ho resahantsika nisy fotoana le hoe amin'ny l'an 2000 hono ny faharandro zay mihitsy dia tena inona ny zavatra mitranga tsy tonga ny faharandro natahotra sy nangofotra ny olona kanefa ny zavatra manaitra nefa madame Valérie dia ohatrany misy zavatra hafahafa ao anatrehan'izay le hoe fanambarana lozy zay ohatrany ararotana ny eo amin'ny sehatra ranofina no sehatra ara-panahy isotomana le olona itadiavana tombontsoa ao anatin'ny olona satria matahotra ny olona ka rehefa ny olona anankiray matahotra dia azo ampanovina zay tiana atao izy tongava ty aminay fa ty aminay ny tena azona famonjena ao aminay tompona andraikitra ara-panahy dia misy an'izay mihitsy kanefa rehefa tonga tsy hita marina le vahaolana eo amin'ny sehatra ranofy ihany ko nefa dia tena
mandrea zao hoe anivelany any misy fanamboarana trano karazana bunker apetraka any ambany any zay anangonana ny manampahaizana sy ny olona manan-karena maneran-tany mihitsy hoe raha hipotraka isy loza tokoa amin'io ka hoavitra ihany zao tontolo zao dia misitrika any ambany dia mba misitrika any manampahaizana sy ny manan-karena dia maringana daholo ny mahantra sy zay olona tsy silana azy dia amin'izay vanim-potoana zay dia ny olona sisa velona eto dia manampahaizana sy ny manan-karena tonga amin'ilay tanjona kendreny le olona ny zavatra mampatahotra nefa raha isy tokoa ny lozany atahorana so dia tratra ny tremblement de terre any reo manampahaizan'ireo ka ny olona heverina fa miala tsy ny amin'ny fitenenana fa vendrana zay indray no tafapetraka eto amin'ity zao tontolo zao ty ka raha ny zavatra misy aloha ny 21 décembre 2012 tsy faharandro mihitsy araka ny voasoratra ny soratra masina fa zay le daty ny 21 décembre 2012 zay nefa tsy hoe io fotsiny fa daty manaitra izy io ary manaitra tamin'ny taona ray sy roa arivo nisy zavatra nitranga teto Madagasikara 21 juin 2001 éclipse totale tamin'izay vanim-potoana zay zay io éclipse totale io zany sambany misy an'izay teto Madagasikara 21 juin 2001 ny zavatra nanaitra tamin'io fotoana io dia nandeha koa nitsao tamin'izany vanim-potoana zany hoe io koa no faharandro dia tena natahotra ny olona dia nyrodorodo nakany am-piangonana ary ny zavatra tsikarotra tamin'izay vanim-potoana zay talohany 2001 mbola tsy dia betsaka ny antompim-pivavahana ny orona na dia nisy arany atao hoe secte fa ohatrany vitsivitsy ny zavatra nitranga tamin'izay na ny fanaja ny mpitondra fivavahana tsy nifanenjika mihitsy fa rehefa taoriana ny 2001 na niry ohatry ny anana ny antompim-pivavahana nitsangana dia nanjary hitatsika ary mandraka ankehitriny lasa somary maherierisetra zany daholo le mpitoro ny filazantsara inona mety natonga an'izay paster dia ho hitatsika jerevantsika ny soratra masina satria zay no azavaina any inona nifandraisany le 21 juin 2001 sy le 21 décembre 2012 le 21 juin moa zany isan'le éclipse totale maizina kely ny andro maizina vetivety dia miverina ihany le azavana ny zavatra nitranga nefa tsy tonga ny tompo tsy tonga ny faharandro nanao ny ataony ihany ny olona rehetra zavatra tahaka an'izany koa nitranga n'ity 21 décembre 2012 ty matahotra sy mangovotra ny olona alefa ny fitoriana ny filazantsara betsaka ny olona no anatona fiangonana tonga ny 22 décembre dia raina ny tompo fa tsy tonga ndray ny tompo tsy tonga ny faharandro dia anao ny ataony ihany ny olona ary misy dia ara-pana avolenta be ao ambadiky ireo daty anankaroa reo zay tsy foazava raha tsy ao anatin'ny soratra masina ihany ny zavatra nanetra nefa tao amin'ny juin nanomboka tamin'ny juin 2001 dia ny zavatra nisy dia teto Madagasikara korotana koa teto zany raiky amby folo taona lasa zay tao anatin'ny raiky amby folo taona zay raiky amby folo taona lasa zay korotana teto Madagasikara nisy any régime teo aloha reny zay misy korotana be fa raha vany tetezana famonon'olona sy ny zavatra maro isan-karazany tsy tongatonga ho azy reny rehetrarehetra reny misy ifandraisany mihitsy dia jerevo koa ny 21 décembre 2012 tsika zany tsy jery aloha maneran-tany fa eto Madagasikara tena anisan'ny nosy tena tian'Andriamanitra Madagasikara ary ny zavatra miseho ara-nofo dia misy zavatra ara-panahy tian'Andriamanitra ampitaina vavan'Andriamanitra miteny amin'ilay vahoaka malagasy tonga koa ny 21 décembre 2012 ny zavatra manaitra dia zao mbola ao anatin'ny teteza mita koa tsika ary tsy azo lazaina fa milamina tsika fa ny fiatseham-bahoaka vetsy averoa grevy tsy mbola nisy ohatran'izany nandro fifidianana hatramin'ireny le hoe fisiny-dalo fanafihana tokantrano tsy mbola nisy ohatran'izany misy antony daholo zany maninona amin'ity taona 2012 ty no mitranga zay rehetrarehetra zay inona ny ifandraisan'ireo zavatra anankaroa zay le korotan'izay misy vavan'Andriamanitra miteny satria araka ny ambaran'ny soratra masina dia zao no ambarany hoe zavatra rehetra nataon'Andriamanitra ozy dia samy misy antony avokoa misy feon'Andriamanitra ao anatin'izany na dia lasa raha mitsao hoe faharandro afaka misakana an'izany ange Andriamanitra fa maninona no avelan'Andriamanitra ho ren'ny vahoaka rehetra indrindra tsika eto Madagasikara zany tian'Andriamanitra ho ampiasaina mihitsy ny firenena malagasy mba ho fitaratra manerana n'izao tontolo izao ary zay inoko mihitsy raha ohatra mizotra tsara
arak'izay takin'ny soratra masina firenena malagasy miditra amin'ny taona 2013 ihany dia misy zavatra ataon'Andriamanitra mihitsy ho amin'ny firenena, misy zavatra ataon'Andriamanitra koa izay mety ahagaga n'izao tontolo izao ihany koa mivoaka avy ato amin'ny firenena malagasy. Fa ny zavatra manaitra azy zany amin'ireo daty anankiroa ireo dia le daty mihitsy 21 juin 2001, tsy mahita ianao afa-tsy hoe ray roa aotra, raha atao moa ny abréviation de 21 juin dia hoe 21 6 2012 dia reto chiffre reto miverimberina ray aotra roa enina. Inona no mety dikan'izay paster? Dia eo am-panazavana azy ny 21 décembre 2012 koa dia raha foezina 21 12 2012 izy 1 sy 2 ary 12 dia 1 sy 2 fotsiny ary 0 fa le 12 indray nefa avy amin'ny 6 fois 2 zany hoe lasa 6 anankiroa. Zay io zany tsy takatry ny olona amin'izao vanin'ny fotoana izao zay mety hifandraisana le hoe inona no mahatonga n'ity tsaho amin'ity hoe farandro ity misy tetika avo lenta ambaran'ny devoly ao anatin'izay zavatra zay satria matotsy tanteraka le farandro tamin'ny taona 2001 zany hoe nafafy lehilahy hoe tonga ny farandro tsy tanteraka le izy tsy avy amin'Andriamanitra zany le feo fa avy amin'ny devoly. Afafy indray izy amin'ity indray mandeha ty ho tonga ny farandro ary ny azo antoka tsy ho tonga ny farandro lainga zany dia avy amin'ny devoly. Natao ampirorona fotsiny, ampirorona sain'ny olona fotsiny. Tamin'ny taona 2001 teto misy an'izay 21 décembre 2012 misy an'izay ary tsy maintsy ho avy ny fanotelony satria ny zavatra mitranga ny tokony izy zany dia hoe 21 6 2012 enina anankiray, 21 12 2012 enina anankaroa, enina telo zany sisa dia tonga amin'le marika Apocalypse 13-18 le 666 kanefa tsy mitombona tsony le volana hoe tsy misy volana 18 zany. Zay zavatra zay zany ny tsara fantarina ao anatin'ny soratra masina hoe inona ny tanjona kendren'ny devoly eo anivon'izay le hoe fanelezana tsao mba hampiroro ny vahoaka manera-tany mihitsy mba hatonga n'le olona anatahotra kanefa ny zavatra mitranga tsy misy tanteraka ireo zavatra tenenindreo fa ampikorotan-tsaina fotsiny. Dia eo nijerevantsika amin'izay hoe inona ny ifandraisan'izany zavatra zany. Raha tao amin'ny 21 juin 2001 éclipse totale ary izy io raha tsy diso hoe isaky ny 700 taona mahery vao miverina zany hoe atsika zay velona tamin'izao vanim-potoan'izao tsy mahita tsony ray mandeha teo amin'ny fiainana zany hoe misy afatr'Andriamanitra mivoaka ao anatin'izay. Zay le éclipse totale zay fifanitsin'ny volana sy ny masoandro ary ny tany zay no mahatonga le masoandro ambony ny volana tenatenany ary tsika eto tany mifanitsy ireo dia zay no mahatonga le maizina. Inona ny voalaza ny soratra masina satria maro tamin'izany vanim-potoana zany miezaka nanazavana io fa tsy mitondra mihitsy vahaolana ho an'ny olona. Dia hitan'ny soratra masina ve zay dia ny Matthieu 4:20 no ahitantsika an'izay satria le chiffre 6 tia mampiasa an'io chiffre io mihitsy ny devoly, tia mampiasa chiffre koa Andriamanitra. Vao miresaka chiffre 6 dia faharatsiana zay, miveriny indroa efa may mitombo faharatsiana, miveriny intelo dia zay le mariky ny biby dia apetraky ny devoly ho amin'ny olona akaiky ny fataperan'ity zao tontolo zao ty dia ny zavatra hitranga dia zay mandray an'io marika io dia ho any amin'ny fahaverezana. Kanefa miaraka amin'ny fametrahana ny marika 900 io dia misy loza tsy misy to azy ny fandraisan'ireo daty ireo zany dia misy loza ihany koa nefa ambaran'ny baiboly. Ary rehefa tena jerevana ny famarinanao anatin'ny baiboly Matthieu 4:20 sisany faminaniana tsy tanteraka dia ho avy Kristy ary ho tonga ny fataperan'ity zao tontolo zao ity. Azo vakiana le Matthieu an'izay eo amin'ny Matthieu 4:20 fa amin'izany andro zany mosy disy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy to azy hatrizay ny andohan'ny zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony io sisa nandrasana kanefa natonga reo tsy mbola tonga ny farany satria famantarana ny amin'ny avian'i Kristy mialohan'ny fataperan'ity zao tontolo zao ty ka raha mandinika ny zavatra misy eto tany raha miloza miatra amin'izao tontolo zao gamitsika tsy afaka ilaza hoe hitovy tamin'ny safidrano na hitovy tamin'ny nandravana Sodoma sy Gomora fa zany loza zany loza mbola tsy nisy toy zany, tsy nisy an'izany tany aloha, tsy nisy an'izany tamin'izao vanim-potoana zao ary tsisy ohatran'izany tsony
tsy maintsy ho tonga io zavatra io ary anjo zay rehetra monina ambony tany kanefa raha tonga zany tsy mbola tonga ary jesosy tsika nefa afaka miteny hoe na de misy fahoriana raha manerina zao tontolo zao mbola afaka milaza fa mbola tsy eo anatin'izany loza tsy misy to azy zany tsika ary zay fotsiny de tena manaprofo hoe tsy mbola io ny farany araka ny baiboly zay le 21 décembre sy ny 21 juin 2012 zay ao anatin'ny matitoko fefatra ambiroapolo fa Kristy no manazavana izy io ahoana ny fahitany an'izay clipe zay nitorina zany tamin'ny taona 2001 nisy vanim-potoana tena melohana izy io mitondra n'izao fanazavana zao ny tenako ary tamin'izany moa ny angaviany ankamaron'ny fiangonana tamin'ny onjam-peo anankiray hoe de efa tena mikorotana firenena fefesa ihany nareo de ampaherezony olona de tsy maintsy nylazaina ny marina ary tamin'izay vanim-potoana zay ty andiny fa 7 ambiroapolo ty Matthieu toko fefatra ambiroapolo hoe raha vao afaka ny fahoriana amindreo andreo ny masoandro amazinina ny volana tsy azava ny kitana iraraka avy any an-danitra ny herin'ny lanitra de hozogozonina zay ny eclipse ao anatin'ny soratra masina fa tsy fantatry ny olona zany hoe nefa ny olona manazava an'ity teny ity de ny fieritreretana hoe rehefa tonga Kristy de iraraka ny masoandro ny volana ny kitana potiko zao tontolo zao fa ao anatin'ny soratra masina tsy misy hoe enjera ny masoandro tsy misy hoe enjera ny volana fa ny kitana no miraraka kanefa tsy ndrika any famantarana melohan'ny atongavan'i Kristy ty nambarany ty ary zay no afatra tao anatin'iny eclipse iny na tonga n'zao le hoe zao izy tonga amin'ny faratapiny ao anatin'izay le eclipse zay araka ny nambarako hoe tena fifanitsiny ny masoandro sy ny volana ary ny kitana de raha jerevany ty tenin'ny Kristy ty de ny soratra masina tsy raha vofisainan'ny olona netinaty de tsy mazavy io fa tsy maintsy soratra masina foana manazava soratra masina inona no afatra tian'Andriamanitra ampitaina tamin'izany zany hoe nampitaina nalaza manerina zao tontolo zao nge zany eclipse total teto Madagasikara be deabe ny touriste tonga teto nijery an'izany ampiasana an'le solomaso taky masoandro ary namena baiky mihitsy ny firenena tamin'izay hoe de zay tsy mitondra an'io mety ho jamba fa nitondrahany io nangovotra sy natahotra ny olona ary tena nitondra ohatrany tena mahita olona eny amin'ny plaza manao solomaso ray banina reny daholo tamin'izany vanim-potoana zany madame Valérie tena neken'le olona fa misy afatra tian'Andriamanitra ampitaina nefa ny zavatra ranofo tena manaitra koa Andriamanitra fa tsy maintsy misy loza misy koa ny solomaso taky masoandro ara-panahy tian'Andriamanitra ampitaina fa raha vao ny aranofo eken'ny olona fa raha vao sehatra ara-panahy tsy mandray ny olona ary zany mahatonga n'izao fandaran'izao hoe mba ho fanairana antsika fa tsy afabelintsika manoloana n'izay loza zay ka na ataoko hoe tsy tonga ara ny faharandro amin'ny 21 décembre 2012 tsy misakana ny Matthieu 24-21 tsy tanteraka zany isy loza tsy misy to azy zay tsy nisy hatramin'izay mandraka ankehitriny ary tsisy takan'izany intsony fa mbola tsy tonga ny tompo de inona no afatra tamin'ny taona 2001 zay le masoandro amazinina ny volana tsy zava kitana iraraka amin'ny lanitra ary ny herin'ny lanitra de hozogozona de misy hevitra ara-panahy tian'Andriamanitra ampitaina satria tsy arabaky teny io satria famantarana melohan'ny natongavan'i Kristy satria ny fantatritsika de zao raha kitana ray lehibe noho ny tany menjery eto fotsiny kitana ray potika ny tany kanefa le izy tsy potika ny tany tsy mbola tonga ny farany noho zany misy hevitra ara-panahy io raha vao mijery tsika ezahako fitinina fofoy melohan'ny tondrany paster an'le fanazavana famitinana zay ngamany hoe hevitra ara-panahy ozy izy paster inona ny tokony atao manoloana reo zavatra hoe tsy maintsy tsy azo dingavina fa tsy maintsy hiainantsika zanak'olombelona tsy azontsika dinganina mihitsy zany zavatra io zany hoe Andriamanitra zany te hanaporofo mihitsy fa tsy afabela fa izy ny tsy maintsy tompony teny farany ary ny antso ataon'Andriamanitra de antso manera-tany mihitsy avelany hitranga ny 21 juin ary tsika angamara tamin'iny vanim-potoana iny na tsika aritra mihitsy le tamin'ny 21 eclipse zany hoe phénomène naturel tonga ho azy fa tsy niforon'olombelona fa ny 21 décembre 2012 tsisy zavatra taka an'izany intsony fa misy ohatrany karazana loza zay inena provoqueny mba hitranga manerina an'izao tontolo zao ao anatin'izay ary nahavariana tamin'le documentaire apocalypse 2012 zay ifandraisany amin'ny 21 juin 2012 te hoe amin'izay vanim-potoana zay ozy de itsilopolopo ny masoandro 21 décembre 2012 ozy araka ny calendrier maya tsilopolopo ny masoandro ary io ny vanim-potoana ifanitsininy masoandro sy ny tany sy le ataony hoe centre galactique zay teraka trou noir ngezabe ary zay fiasan'ny trou noir io zany hoe rehefa tafiditra amin'io ny filazany manam-pahaizana
dia tena manjavona daholo zany zay sendra mifanitsy amin'izy iny zavatra iny kanefa raha diniana indray ao anatin'ny soratra masina dia ohatrany fanamafisana foana n'lay eclipse amin'ny fahatanterahany tanteraka zany hoe memafimafy kokoa noho ny tamin'ny taona ray sy roa arivo zavatra hitranga amin'ny manomboka amin'ny 21 décembre 2012 dia rehefa jerevantsika zany zay le resaka ara-panahy zay vao miresaka masoandro ny soratra masina any amin'ny salamy 5:20 dia hoe masoandro siapinga jehova soratra masina manazava soratra masina any amin'ny jeremia 7:20 iazakazako fa foiny fotoanatsika jeremia 7:20 jehova ozy famarinantsika jehova famarinatsika any amin'ny jauna 7:17 dia nivavaka jesosy manamasina azy amin'ny famarina fa nyteninao ny famarinana zany hoe nytianambara am'ty hoe masoandro dia oma izy iny ity dia manambara ny famarina ny tenin'andriamanitra misy manakona satria manao ny toetra ny masoandro io masoandro io tsy mandray fanazavana ny planeta hafa fa izy manazava ny tenany fa matoa takony izy dia misy zavatra hafa manakona azy zay le fifanitsy ny volana sy ny masoandro ary ny tany misy zavatra manakona zany le famarina ny tenin'andriamanitra tsy hipaka amin'ny volana ny volana indray nefa tsy mazava ny tena fa tsy maintsy mandray tara-pahazavana avy amin'ny masoandro ka raha vao misy manelanelana azy eo dia maisina le volana dia jerevanao indray inona ny dikany volana any amin'ny tongotiran'ny solomona toko fahenina dia nambarany amin'le volana dia milaza vehivavy any amin'ny efesiarina toko 5 vehivavy midika fiangonana dia nytiano tenenina zany ao anatin'io hoe vavan'andriamanitra miteny tamin'ny taona 2001 fa manomboka ho takona ny famarina ny tenin'andriamanitra tsy tafapaka eo anivon'ny fiangonan'andriamanitra dia manjary miaina ao anatin'ny famaizinana ny fiangonana vokatra zay no miteraka le kitana miraraka dia tsika tsy mampiditra ny fisainana maha olona ao anatiny fa mijery ahoana ny voalazan'ny soratra masina raha miresaka kintana dia any amin'ny apokalipsy toko voalohany miandininy fa roapolo dia zao mivoasoratra eo dia nitapany farany nikitany fito izy dia ny anjelin'ny fiangonana fito nikitana zany mira anjely amin'ny teny grika ny anjely dia midika hoe angelosy iraka nampanimpon'andriamanitra mampianatra raha dika olom-boafidin'andriamanitra rehefa ny famarinany tenin'andriamanitra ny tsy tafapako amin'ny fiangonana dia le olom-boafidy miraraka zany hoe tsy mahazo famonjena zany hoe iny taona 2000 iny dia vavavan'andriamanitra miteny eo misehatra ranofo satria nanomboka naniry ohatry ny anana amin'izay ny fiangonana misy tena mitorony marina ary misy tonga amin'ilay resantsika hoe clientélisme tombotso fotsiny dediavina misy an'izany nefa miaraka tamin'iny ihany koa nyroborobokoa ny antoko politika maro isan-karazany misy tena mikatsaka ny asoa Madagasikara misy tombotsoa ihany koa mifanindran-dala n'ireo zavatra ireo ary ny zavatra ambaran'andriamanitra hoe miomany ary tokony hitandrina fa raha tsy mandinika tsara dia ho voafitaka mpaminany sandoka aranofo sy ny mpaminany sandoka ara-panahy fa tsy hoe rehefa mitonona ny anaran'andriamanitra dia azo famonjena fa mila mandinika tsara ny olona dia iraraka ny kitana ary io no mahatonga an' jesosy hiteny dia reny matitoko 4:20 hoe ny andiny 4:20 fa izy kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka ny famantarana lehibe sy fagagana raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia fitahana dika an'ilay olom-boafidy fitahana kitana miraraka teraka fitaka io 21 décembre 2012 dia ao anatin'le documentaire le hoe isy fanitsiny ny tany sy ny masoandro itsilopilopy ary fanitsy hatramin'ny centre galactique ihany koa zany hoe me mafimafy kokoa zay azy nara-panahy zay dia inona zavatra hitantsika amin'izao vanim-potoana zao miroboroboka ny antoko politika ingitao nandritra ny efa taona zay efa misy telonjato mahery izy tsy hainao tso izy manany marina fa ny azo antoka dia misy amin'ireo mpanao politika ireo tena mikatsaka zay asony Madagasikara fa miaraka amin'ireo nefa tsy hita zany satria tsy hisy tandrona misy koa tombotsoa fotsiny dediavy niteraka korotana fotsiny eo misehitra ara-panahy koa dia zay koa ny zavatra misy zany hoe maniry ohatry ny anana koa fiangonana maniry ohatry ny anana ny mpanao politika eo anatrian'izay zavatra zay zany manamafy ny zavatra voambara tamin'ny taona 2001 andriamanitra ary mity eo misehitra internasionaly mihitsy
hoe tena betsaka ny fitaka tsy maintsy orehan'ny olona rehetrarehetra ampivarahontsana ny olona dia zay le fitaka zay ny tokony hitandremana ary io ny hoe tsy mbola tonga ny farany fa na tsy tonga raha ny farany tsy masakana le Matthieu 24:20 araka ny tenentsika hoe isy loza tsy misy to azy ary tsy afaka anao tsinitsinitsika ny hitan'ny calendrier maya ny hitan'ny manam-pahaizana hoe tsisy loza ve loza misy fa ny fiafaran'izao tontolo zao tsy ho tonga amin'ny ovanim-potoana io fa mivoalaza ny soratra masina nefa ary io Andriamanitra io na dia hoe calendrier maya nge tsy manana ny Jehovah Andriamanina ny misy any ireo oracle chinois sibilien adelpha sy ny maro isan-karazany reo hoe Apollon ny ivavahany kanefa mahita zavatra ohatran'izany fa ny fomba fiasan'Andriamanitra na diso Andriamanitra raha le olona dia afaka tena mahita zavatra koa reny olona reny mandray ohatra fotsiny ohatra ny magy ange tsy nanan'Andriamanitra fa vokatry ny fandinihan'ny lanitra nahitany kitana fahafa ny nafatarany fa teraka Jesosy Kristy ohatran'izany koa ny calendrier maya 20 taona alohan'ny nahaterahan'i Kristy dia efa nisy faminaniana avy amin'ny calendrier maya fa isy zaza ho teraka zay meverin'ny kristianina tamin'izany vanim-potoana zany fa Jesosy mihitsy ary tehirizy ny kristianina voalohany zay le hoe faminaniana avy amin'ny calendrier maya zay ohatran'ny Nebukadnezar mpanjaka amin'ny Babiloniana tsy nivavaka tamin'Andriamanitra izy fa nahita n'le sary olona volamena avy amin'Andriamanitra iny dia hita mihitsy fa tena tranga le zavatra dia zay ny anaovantsika hoe tsy azontsika lavina ny loza zay lazain'ireo zavatra rehetrarehetra reo tsy maintsy misy tamin'ny vaovao tamin'ny télé zao no nahita hoe any Japon efa lasa ny fanairana fa isy tsunami goavana manerana ny Océane Pacifique ihany koa lasibatra foana matetika lasibatra foana zany rehetrarehetra zany zany a efa tena manamafy an'le faminaniana fa mamitaka fotsiny zany dia le hoe le faharandro ary tsika angamba mahatsikaritra fa na amin'izao vanim-potoana zao na ny mpivavaka ary lasa anaovana mihitsy ny antso isotoman'olona tsara zany fa indraindray mila mandinika tsara ny olona sao dia fitaka fa tena tsy takona fiainana zany ary zany mino fa manerana ny Madagasikara raha vao tonga ny 20 volana tsy maintsy isy alomavaka ngeza be ie idirantsika ny mahakasika an'izay pastera fa ho anao raha vozao ny miaraka aminay ao tokantranao dia loha hevitra ny fidiana manokana ity androany ity everina fa mahaliana antsika rehetra satria iresahana betsaka ny 1 Desambra 2024 izay ambara moa zany saky maneran-tany fa mety ho faran'izao tontolo zao pastera anankiray no asaina manokana ny mpitandrina Andriamalala Roran zay miaraka amintsika mitondra korana mazava milaza ny fijeriny sy ny ataoko hoe fijery amin'ny maha-olombelona sy ara-panahy moa zany satria hitondrana baiboly raha teo ny fanazavana mahakasika izay 1 Desambra zay mety manana ny hevitra avy any aminao ihany koa ianao afaka miantso raha teo etỳ amin'ny vivana mandefa SMS amin'ny lalana tarbi izay ahafahanao mifandray vatana amin'ny fahitalavitra viva na zany na zany itozantsika ihany resadresaka atao anatin'ny tapany faharoa efa napetraka ihany ty fantana teo pastera ianao mbola anatin'ny fanazavana fiaina dia tsy nitapahako mihitsy hoe zay zava-misy ataoko hoe nomboka tamin'ny 20 jona raisy 2 ka hatramin'izao zay andrasana n'io zavatra mety iseho amin'ny 20 Desambra io inona ny tokony ataony zanak'olombelona rehetra ny tokony ataontsika ny fanomanana tokony asa tsy maintsy hoe tokony enao mahafantatra azy mba ahafahana miatrika an'izay zavatra rehetra mety iseho tena misy mihitsy ny fanomanana ary zay no mahatonga iresaka hoe misy vavan'Andriamanitra ny teny reny trompetra tsofina mba hahatonga ny olona hiverina ao amin'Andriamanitra fa ny zavatra mitrango ao anatin'ny soratra masina mety ho mirakla amintsika no mandray an'ity zavatra ity hoe isy loza tsy misy toy izany hitranga milohan'ny fiavian'i Kristy ny faharandro aloha tsisy afabela amin'io fa rehefa tonga io dia samy tratrany eo daholo fa le loza milohan'le faharandro dia tena anjo zay rehetra monina amboniny tany fa ny voalazan'ny soratra masina nefa dia ty raha tena miverina amin'Andriamanitra ny olona tsy manjoany kristianina tena mino zany zay zany ny mampiavaka azy ary zay no hijerevana lalana anaovana antso eo anivon'ny tsika vahoaka malagasy mba tonga atsika ho tonga amin'ny fibebahana tena hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra raha mijery fotsiny ange madame Valérie ny toe-javatra misy eo anivontsika vahoaka malagasy dia ny zavatra mitranga dia ity raindray mahazo tsiny ny mpanao politika hoe va amin'ny ataon'ny mpanao politika ny mahatonga korotana eto amin'ny firenena fa ny fomba fiasan'Andriamanitra dia ity rehefa adala ny vahoaka an'Andriamanitra
dia mpanjakadala ny fidian'andriamanitra eo mba hanafaizana azy raha tonga ny fibebahana ny firenena malagasy na inona ataon'ny mpanao politika eo ain'andriamanitra ny mametraka mpanjaka endreo ary zay ny zavatra nrasantsika amin'ny taona 2013 zay le fiverenana amin'andriamanitra zay ny tsy hanaovantsika tsinitsinina ny trompetra zay tsofina satria misy zavatra hitranga mantsy rehefa manomboka mipotra io lozy io dia mizara roa ny olona misy ny verina amin'andriamanitra fa misy tena tsy rarahan'andriamanitra manamafo ka zay le zavatra mitrango zay raha manindry fotsiny hoe zavatra hita ny soratra masina daola angezo zavatra mitrango zao raha mijeritsika misy dika teny Matio 4:20 am'liko 1:20 zao ny 5:20 sy 6:20 dia zao ny voasoratra hoe isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana zay le famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana zay le hoe masoandro mizinina ny volana tsy azava kintana iraraka avy any an-danitra vao nanomboka izy tamin'ny taona 2000 me mafimafy izy amin'ity taona 2012 ty ary ho avy le 666 zay tena mafy be ho tafiditra ny fitaka ny olona ety ambony tany ozy dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezakevitra no ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjana ka horeraka ny fon'ny olona no ny fatahorany sy fiandrasany zay zavatra tonga ambony tany zany hoe marina mihitsy io satria tena nitaintaina ny olona zao inona ny zavatra hitranga amin'ny 21 décembre 2012 io ka raha ohatra tafavoaka amin'io inona ary ny zavatra hitranga eo amin'ny taona 2013 zany zavatra soritany tenin'andriamanitra avokoa zay rehetrarehetra zay ary raha ny voalaza ny soratra masina marina arabaky teny ty hoe fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezakevitra no ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonja fa misy a dikany ara-panahy ihany keo zay le hoe firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjan'izay a any amin'ny Isaia 7:12 ny ilazany azy dia hoe tsetseham-bahoaka mafy be zay mahatratra an'ity zao tontolo zao ty mihitsy raha tsy jeritsika ny eto Madagasikara tsy mbola nahita grevy ohatran'izany tsika tsy misy zay tsy mitokona na mpitsara na mpianatra na mpampianatra na dokotera tsy mbola nisy ohatran'izany zavatra efa tsy azo divirana zany rehefa voalaza efa voalaza daholy fa raha mandinika ny soratra masina fotsiny ianao dia mitandrina reraka ny fon'ny olona ozy dia misy ainy kely io a misy hofaty azy dia fahafatesana maneran'ny tanàna io ary io a mahatratra n'izao tontolo zao zany ny zavatra tsy maintsy hitranga kanefa raha hitranga zany dia bataika kely eo misehitry ny firenena satria ny fanontaniana napetraka hoe inona moa no fepetra tokony atao tsy mahagaga ozy sika matoa ao anatin'ny teteza mihitsy sika nyty taona 2012 ty ao anatin'ny soratra masina inona ny fanitsiny zay satria misy vavan'andriamanitra miteny ka na inona na inona zany ataotsika tsisy zavatra vitatsika mihitsy amin'ity taona 2012 ty satria filazana lozany be dia be fa ny teteza mita dia vanim-potoana anankaray zay hoe hipetrahan'ny olona mandiny teny eritreretany tsara ny fanapa-kevitra ho raisiny a dia miankina amin'iny fanapa-kevitra ho raisiny iny zay mety ho fiafarany na isam-batan'olona io a na eo anivon'ny fiangonana io a na eo anivon'ny firenena miangatahantsika moa dia hoe mitondram-bavaka ny firenena tsika fa sambatra ny firenena zay manana ny Jehova ho tokony zay ny ka zay mba ny fanerentsika dia hoe isy mpanompon'andriamanitra hitantana firenena tena matahotra an'andriamanitra tafavoaka ary na dia ataoko hoe tonga raha zay loza tsy misy to azy zay raha mivavaka ny firenena malagasy ataon'andriamanitra fitaovana mba ho fitoriana manerina n'izao tontolo zao zay le teteza mity zay nefa rehefa jerevanao koa soratra masina dia vavan'andriamanitra amin'ny teny takan'le hoe eclipse totale zany raha dikako tanteraka dia hoe miomana fa hisy aizina ara-panahy manerana n'izao tontolo zao me mafimafy taona 2012 ary rehefa avy eo a tsy hitan'ny olona tsony ny lalaka-leny dia rehefa mijeritsika ny lalàny soratra masina hoe vanim-potoana manaontsika zao fa anatin'ny bokin'ny apokalipsy dia misy le hoe fa tomboka se fito zany hoe zavatra nafenina dia misy ny trompetra fito fitsofana anjomary dia misy nefa ny loza fito zany tsy maintsy hitranga ka rehefa tonga eo amin'le fahafitony a dia efa ho avy Kristy faratampony apokalipsy 4:9 ny 12 dia jereva ngeny namahana ny tomboka se 9 fa rehefa nivahana ny tomboka se 9 ny 12 sy ny manaraka nahita ozy rehefa nivahana ny tomboka se 9 dia nisy hororo tany mafy tonga mainty taka ny lamba volony sosona na amin'ny masoandro
tonga tahaka amin'ny raha avokoa ny volana tovidika tary amin'le matito faefatra amroapolo fotsiny zay nikitana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manintsana ny vonimanta raha ozongozon'ny rivotra mahery dia lasa tahaka ny taratasy voaorina ny lanitra ary nitendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny fitoerany mpatsaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifeharivo sy ny mpanakarena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia niery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny tendrombohitra ary izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjeraha aminay ka feno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka amin'ny seza fiandriana ny zanak'ondry sy amin'ny fatezera ny zanak'ondry io zavatra tsy maintsy hitranga rehefa tonga le loza zany hoe tsy miteny tsony ny fahefana tsy miteny tsony ny vola tsy miteny tsony ny arena ho tonga saina amin'izay zao tontolo zao hoe zavatra io voninahitra sy laza sy vola sy arena ifikirana io tsy miteny tsony zany ho tonga saina ihany izy amin'ny vanim-potoana io kanefa manoloana n'izay zavatra reny izay ara ny zavatra hitranga tetezamity sika eto Madagasikara dia ao anatin'ny tetezamitan'Andriamanitra koa zao dia ny apokalipsy toko fafito melohany famana ny tomboka se fafito dia zao ny voasoratra amin'ny soramandry eo ny arovana ny Israely marina mba tsy hosombany loza ho avy ny farasambarany tonga ny an-danitra ka afaka mifahoriana lehibe ary io le mahatonga ny teny hoe tena ho avy le loza fa misy fomba ialana amin'le loza dia ny fiverenana amin'Andriamanitra fa na dia isy loza tsy misy toy zany raha manerina zao tontolo zao ny olona matahotra amin'Andriamanitra arovana tsy ho tratran'izany ary azo antoka ny famonjena ary tsy afavela amin'izany zao tontolo zao hoe za tsy minao an'Andriamanitra ka tsy ho tanteraka amiko zany ary zay no anaovana antso hoe tsy anteraka ory ny fandrenesana n'izao fandarana zao fa ho any zay tonga saina dia zao vanim-potoana zao re olona hitodiana amin'Andriamanitra satria inona ny eo anatin'ny tetezamitan'Andriamanitra io apokalipsy toko fafito ny andininy fahatelo misy baitro nomena aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tomboka se eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika zany hoe zao vanim-potoana mbola tsy tena miatra ny loza dia vanim-potoana tetezamitan'Andriamanitra andraisan'ny olona fanapaha-kevitra fa misy tomboka se anankaroa dia vola efa manomana ny azy mbola sisy roa zay no nandeha fa hanomana ny azy keo dia vola sisy anankitelo ka isafidy zany le olona hoe mbola anjeniny andro lava ve dia andray n'le marika 666 sa handray ny tomboka se an'Andriamanitra fa voafetra io vanim-potoana io fa ny vanim-potoana ka tena ho avy ny loza tsy manana saina hibebaka tsony ny olona amin'ny toko fasivy ny andiny faharoapolo nefa ny olona sisa zay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanana mba tsy hivavaka amin'ny demonia sy ny sampy volamena sy ny volafotsy sy ny varahana sy ny vatamakazo zay tsy majery na mahare na hafa mandositra tsy nibebaka tamina amin'nony olona izy na tamina novan'ody ratsy na tamin'ny fijangajangany na tamin'ny alatra nataony zany hoe mbola tsy tonga ny tompo fa tonga ny fanamarina tena ny olona dia tsy manana fisainana hibebaka tsony dia miatra mafy amin'ny loza fa ny matahotra amin'Andriamanitra kosa nefa arova ny amin'izay rehetrarehetra any amin'ny Joela any amin'ny testamenta taloha nahita an'izany koa Joela toko faharoa zao ny voasoratra eo ny andininy voalohany sy faharoa dia jerevantsika ny toko fahatelo dia ny andininy faefatra dia zao ny voasoratra hoe tsofa eo zino ny anjomara ny tso mafy eo tendrombohitra masina aoka angofotra ny mponina rehetra amin'ny tany fa avy ny andron'i Jehova ozy eny efa tongotra zany andro maizina sy manjobona andro mandrahona sy maizipito toy ny fahazavany maraina miely manerina ny tendrombohitra dia firenena lehibe sy matanjaka ka tsy nisy tahaka azy hatr'izay sady tsy nisy tahaka azy tsony any aoriana hatramin'ny taona ny taranaka faramandimbozy ny ary amin'ny Joela toko fahatelo ny masoandro ny andiny faefatra masoandro ampidiana ho aizina ary ny volana ora alohany ny atongavany ny andron'i Jehova zany hoe le masoandro mezinina volana tsy azava nikitana amin'nyraraka famantarina fotsiny tsy arabaka teny alohan'ny atongavan'le andron'i Jehova dia le andro manjombona zay sady lehibe no matsiravina ary tia nitoky ny andiny fahadimy ary zay le hoe io ihany ny vahaolana tsisy hoe omena volontsika mba tsy anina na isitrika any ambanin'ny tany fa zao ny voasoratra hoe nazovona nzovo miantso ny anaran'i Jehova dia ho afa mandositra tsy ho tratry ny loza izy zany hoe raha mijery ny tantarany amin'ny exodosy zany dia mifanitsy amin'le hoe aizina mikitroka tao amin'ny tany Egipta fa ny teo amin'ny zanak'Israely kosa nahita mazava mandrakariva ary zany rehetrarehetra zany ny zavatra tena hoe takian'Andriamanitra raha mijery tsika
satria ny fotoana foy raha niazakazaka be raha mijeritsika hoe inona raha ny zavatra hitranga aorianan'io satria misy ny filazana hoe misy ny fiafaran'izao tontolo zao lainga tonga indray ny 21 décembre 2012 laingarofina ihany ko io zavatra io fa isy a ho avy amin'izay le Matthieu 24-21 tena isy ny loza inona ny tanjona kendren'ny devoly tsaona alefany dia inona mahavoana le aisy tsy tonga ny tompo tsy tonga ny faharandro dia andramany kely indray te amin'ny 21 décembre 2012 tena avy amin'ny mihitsy io dia tsy tonga ihany ny tompo dia farany a ho avy amin'izay ny loza dia ny olona eritreritra hoe tsao zany tonga tapaka tsy miomana ntsony ny olona zay ny tanjona kendren'ny devoly ny zavatra misy nefa zay le 21 décembre 2012 zay ohatran'ny mifanindran-dalana amin'ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao ngamitsika marean'le hoe nouvel ordre mondial izy tsy mitory hoe tonga ny farany fa misy lamina tiana apetraka manerana n'izao tontolo zao ary ao anatin'izany le mampatahotra koa ny kristianina hoe misy zavatra homanina dia le puce électronique apetraka amin'ny hoditry ny olona zay everina fa mariky ny 666 eo ny fitaka be satria ny tanjona kendren'ny devoly dia zatra n'io sisy anankiroa io dia taritiny amin'izay ny olona zany izy ihany manome vaolana dia hoe ny marika 666 puce électronique fa ny marika 666 tsy puce électronique fa ny marika 666 dia toe-panahy apetraky ny devoly amin'ny olona inona ny zavatra misy da mitsika mahatsikaritra fa raha vao resahana ny 21 décembre 2012 resahana ny nouvel ordre mondial resahana ny fataperan'izao tontolo zao dia nrohatra daholo na kristianina na tsy kristianina mijery ny CD-ny amin'ny sisin-dalana mijery internet zany hoe rehefa jerevana ny document ny olona rehetra zany dia resaka 21 décembre 2012 fin du monde ny mameno ny tranony ary ainy tanteraka ny toko sy andininy fa raha baiboly tsy ainy inona ny tanjona kendren'ny devoly ohatrany manao diversion ny devoly izy ihany ny manely an'ireo zavatra reo dia lasa any nyrona le olona mikatsaka hoe tena tia marina marina tsy mainy fotoana tsony andinika ny soratra masina kanefa nyvoalaza ny baiboly dia ty raiso ny famonjena ho fiarovan-dozy ary ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy ny akamaroan'ny kristianina amin'izao vanim-potoana zao tsy mahalala ny soratra masina dia manjary mora voafitaka ary iny a devoly ange tsy adaly devoly ve dia avelany hoe tena iseseho foana hoe zao ny fitaka ataon'ny devoly milaza ny marina izy aseho an'ireny fa ny olona voafitaka rehefa avy eo a dia tafiditra ao anatin'nkizo ny tenin'andriamanitra hoentina fampahirezana Matthieu toko faefatra amby roapolo ny andininy fa roa amby efapolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo ko amin'izany membena ianareo sy fa tsy fantatrareo zay andro evin'ny tomponareo nefa ko fantatrareo izao raha fantatry ny tompotrano ny fiambenana amin'ny alina zay evin'ny mpangalatra dia ho ny ambiny izy ka tsy namelan'ny tranony notaminy ko momana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo ny evin'ny zanak'olona le fiomanana aona ny fomba fiomanana io tsy hoe tena andeha hanao alombavaka amin'ny 20 ny fo 21 makomana an'izay hoe amin'ny aliny 20 fo 21 diso le izy fa ny olona manantena hoe rehefa manao alombavaka dia tsy tonga ny faharandro rehefa tonga dia tonga tsy maintsy tanteraka fa manahoana le fiainana manomboka hatreo satria tena ao anatin'ny tetezana hitan'andriamanitra tsika zany hoe vanim-potoana hipetrahana andinihan-tena hisafidianana ho aiza ny lalakalehako fa tsy maintsy ho avy ny loza ry ho avy amin'izay ny faharandro fa tsy takan'izay irehantsika ntsony ny fisehony amin'ny famitelony hoe tato a nisy tsao tamin'ny 21 décembre 2012 nisy tsao fa ho tonga tapoka amin'izay satria tonga mitanjona kendreny ny devoly dia raha vao tsy niomana sy ny aina le tamin'ny soratra masina le olona dia ny fiafarana dia ho ringana tapoka everina fa mahaliana antsika rehetra isa tokantrano zay fanazavana somary lavalavana velako hoe tsy hotapahana mihitsy fa manazavy paster amin'ny fomba fijery aranofo ara-panahy araka ny baiboly ihany koa izay mety iseho sy ny tsara tokony atao amin'izany hoe mety ho fiavi ny farany zao tontolo zao ny farany andro izao i pasteur Andriamanala Roland zay mpitandrina raha teo moa izy ny fidiana manokana hitondra ny heviny sy ny fomba fijery ny mahakasika izay raiky amby roapolo décembre izay araka ny fanambara teo dia efa manana ny mety
manana ny fomba fijerinao ihany koa anao sy ny fahitanao satria raha ny voaresaka miaraka tao dia hoe mahalianantsika zanak'olombelona izany hoe fiafarany andro miteraka tahotra satria maha-olombelona zay indrindra manko hoe be ny fahotana ka ny vahaolana zany raha nizay nambara ny paster zay dia ny fiomanana trano sy ny fiambenana fiorenana amin'Andriamanitra moa zany tsy ny kristiana rery ihany nataontsika hoe reo karazam-pinoana maro ny musulmane na ny asany boudiste tsy zay ihany fa ny zanak'olombelona rehetra dia voakasika izay faran'izao tontolo zay rehefa tena tonga tokoa oraray moa no faharetan'ny fandarana korana mazava nefa paster mbola manan'olazaina betsaka ny fotoanantsika nefa manapetra isy ny fotoana zay karakaraina ho atao eto Mahajanga avy any Antananarivo moa nareo ny tonga eto Mahajanga ino zay zavatra efa nomanina ho an'ny mponina Mahajanga izay tompoko tonga eto Mahajanga tokoa moa ny tenako ary zay indrindra no nandalovana ny vahiny vetivety isorana ny fahitalavitra viva satria mba afaka nitondra ny anjara birikina dia sombony ihany ary tsy fitaomana ny olona koa hoe andeha hiaraka amiko fa fanairana ny olona kosa ny amin'ny lalana tokony izorana dia mbola sombony ary noho izany indrindra no anomanana conférence eto Mahajanga zay tanterahanao amin'ny maison de quartier Manga efa nanomboka omaly efa 10 ny volana Desambra izy io mitohy mandra-patonga ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany hariva ary amelabelarana amin'ny antsipriany zay zavatra mitrangany tamin'ny 20 jiona 2010 fifandraisany amin'ny 21 Desambra 2012 inona ny zavatra homanin'ny satana zava-miafina ao ambadiky ny lamy mapetraka maneran-tany puce électronique sy ny fepetra rehetra amin'ny antsipriany takin'Andriamanitra hoe mba fantatrao ve ny fomba ndraisana le tombo-kasian'Andriamanitra zany hoe sombotsombony ihany zany zay nentin'ny paster teto zay tena sombony mihitsy tena sombony raha azo natao ary ny valapatra ela dia tiana mihitsy fa manapetra ny fotoana isaky ny amin'ny 10 ora sasany ariva efa nanomboka omaly moa zany hatramin'ny zoma le izy teo etsy amin'ny maison de quartier Manga no anasanantsika rehetra ary zay lina ny amin'izay famelabelarana na conférence miaraka amin'ny pasteur Andriamalala Roland izay ny momba indrindra ny 20 Desambra 2010 sy ny manodidina zany rehetra izany ary koa ny fiomanana tsara atao manoloana zao fiainana mandalo eto zao moa zany iny ary amaranantsika azy amezana micro minitra anao ngambany sady mamarana ihany koa todika amintsika vahoakan'Andriamanitra rehetra ataoko hoe vahoakan'Andriamanitra na inona toko-pinoana misy atsika mety eritreritra koa tsika hoe minona tsy mino fa Andriamanitra nefa nitompony zavatra rehetra ary manaiky an'izany daholo ny malagasy rehetra dia vanim-potoana ny fitako zao ary tsy afaka mitehitra ianao miditra fotsiny any am-piangonana ianao dia hoe ka tena mahafinaritra ana ny fiangonana misy fa Kristy dia niteny mihitsy hoe mitandrema ianareo ny ampaminany sandoka zay makao aminareo mifitafiny izy kanefa ao anatiny dia ampidinito tahaka ny mpianatra mangetaeta rehefa nilazany Kristy ny amin'ny fiaviany dia zavatra namay ny mpianatra dia hoe rovina no tongo zany meo anay le daty sy le ora fa tsotra ny navalin'i Jesosy ary zay tenin' Jesosy zay no ampitaiko amintsika isam-batan'olona Matteo 4:20 andiny 4 ary Jesosy namalika nanao taminy hoe mitandrema fandrao isy amitaka anareo be dia be ny vaovao amin'izao vanim-potoana zao zavarina amin'ny internet amin'ny documentaire maro isan-karazany zavatra stratégie ataon'ny devoly fotsiny zany mba tonga antsika ho tafiditra ao anatin'ny fitaka ka tsy afahantsika mandinika ny soratra masina fa manomboka izao miondre isam-batan'olona ao anatin'ny soratra masina dia ho hitanao ny marina mivavaka tsika ny amin'ny vahoaka malagasy indrindra ho an'ny firenena malagasy zay matoko sy mino fa miavaka ty firenena malagasy ty ary olona matahotra an'Andriamanitra mba ho tafavoaka somatsara ny amin'ny taona 2013 ao anatin'ny isa 13 io koa ary mbola misy zava miafina be dia be fa any amin'ny conférence no azavana an'izany dia mahereza daholo tsika rehetra engany mba samotafita ho afaka amin'ny 21 Desambra 2012 io avokoa iny ary pasteur Andriamalala Roland mpitandrina raha teo avy amin'ny fikambanana MFK na ny hoe mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy no safidina manokana moa ny fiarana taminy tamin'izao androany izao nitondrana korana mazava izy raha teo tsy vao zao no sambany manazava ny toe-javatra tahaka ity hoe 20 Desambra 2010 fa hatramin'izay fotoana ny tany amin'ny 20 Jona 2010 dia efa anisan'ny fandrombahana mihitsy tao andrenivohitra tao mba nitondra fampahafantarana amin'ny mahampitandrina zay no sady
sady manana fomba fijery teolojiana koa moa zany ny zava-misy ny mety iseho ary ny fanorenana ara-panahy araky ny voalaza ao anatin'ny baiboly. Miverina fa nahazo ny anjarintsika teto Mahajanga ka ny fandarana korana mazava voafintina atao anatin'ny ora iray, ny conférence kosa dia maharitra foana isakariva etsy amin'ny maison de quartier Manga manomboka amin'ny 10 ora sasany isan'andro hatramin'ny zoma ho avy izao. Miverina ary pasteur fa nafapo kely anao ihany ny fiarahantsika androany ary natafitana afatra fohifohy ho any ampon'ny Mahajanga dia mankasitraka anao nanaiky ny fahinta atao anatin'ny korana mazava tamin'ny etiany ity. Mankasitraka anao madame Valérie dia mankasitraka atsika koa izay mpanaraka zao fandarana zao dia mametraka ny mandra-peona vetivety mbo omena Andriamanitra tombon'androm-pahavelomana antsika dia eo nandraindray andro any atao amin'ny disehatra ity veloma tompoko. Eny azy mbola petsaka marina ny iaonana inona aloha fa mety aoriana ndraiky amin'ny 20 desambra 2024 indray mbola isy ihany koa ny fakakevitra ho angony na eny nifitsika tsirairay eny na eny an-dalana eny zany na isa-tokantrano amin'ny fijerinao izany ndraiky amin'ny 20 desambra 2024 izany ary isaorana sahady ny favitrianao moa miara-mazatra any amin'ny fifa amin'izay rehetra iverina fa mahaliana antsika rehetra eto amin'ity fahita lavitra ity. Mirary soa antsika rehetra koa ary dia mirary torimaso mamy amin'izao ary ny talata 1 desambra 2024 izao. Veloma tompoko.